toetra rahampirenena hanao fitoanando nasionaly ny mpanohitra. Marika ravalomanana marary loatra ny tontolo ny fampianarana. Trano maitetsy Mahamasina atsimo, olona iray no namony ainy. Misaotra hatrany misafidy ny fahitalavitry ny fahitalavitry ny MBS tonga soa anatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao ary manolotra ny araba tomboky lasy tomboky vavy. Araka ny fahitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nisy ny fivoriana notarian'ny filomarika ravalomanana tesy amin'ny FUB ny antoko-tsiky Madagasikara ampandrana androany. Nampahafantarin'ny filomarika ravalomanana tamin'izany moa ny fisian'ny fikaonando nasionaly ho tanterahin'ny mpanohitra rehetra manerana ny Madagasikara. Asinandria malala toky ramarola. Tsy oela dia ho avy ny fikaonando nasionaly ho tanterahin'ny mpanohitra manerana amin'ny Madagasikara. Manoloana ny tsy fetezana raha eto amin'ny firenena noho ny tsy fahaiza-mitantana ny mpitondra fanjakana dia ho avy ny fikaonando ho ataon'ny mpanohitra. Raha tsy misy ny fiovana dia isy komisiona miisa 4 hanao asam-bomery ka anatsoaka FDB. Fampiantso tamin'ny Jolay namana sy mpiara-mitolona amintsika any amin'ny faritra avy any amin'ny province dia hiakatra ty daholo zareo. Tena atao izay tena mpahafantarana ny olona rehetra ary atao izay hanazavana ny olona rehetra amin'ny discipline mihitsy fa hoe tena ao anatiny tena krizy maro sosiny sika eto Madagasikara. Ny tanjona kendrentsika amin'izany fikaonando nasionaly zany dia ny fandiniana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny, ny fomba entina hiatrehana an'izao fahasairana an'izao fa tsy jery fotsiny isika ary indrindra tsy maintsy atao izay atonga ny olona rehetra samby atsiaro telo mba hiaro sy hitandro mandrakariva zany lalam-panorenana zany satria efa tsy mitandro mpitondra, efa tsy mitandro tondianak'Andriamasina lalam-panorenana mpitondra dia tsy maintsy ny vahoaka amin'izay ho hitanareo fanambarana sy ny fanazavana zany hoe tany manitsakitsaka ny lalam-panorenana zany, mpitondra manitsakitsaka ny lalam-panorenana zany ary ny tompona ndraikitra tsy manaja ny lalàna velona misy sy ny lalàna fototra misy eto amin'ny firenena. Amintsika miresaka zao dia manomana an'ireo ilay dinika izay ho resahana amin'io fikaonandom-pirenena idolo manam-pahaizana rehetra na ny expert filazantsika azy dia anjarantsika zany miantso an'ireo ilay olona manentana an'ireo ilay olona ireo ilay fikambanana izay hitanareo satria ho avy daholo ireo mpanohitra hoe aminareo izay mahatsapa na syndicat izy na olon-tsotra izy ka tsy mitovy hevitra mitady toerana malalaka mihitsy sika ahafahana manatanteraka zany na efitrano na atao fotoana maro samihafa ilay izy dia ny mpandray anjara amin'izany hoe aminareo dia noho tsara ny mpandray anjara amin'izany ny antoko politika mpanohitra rehetra manerana Madagasikara na inona atoko politika na inona atoko politika misy azy. Ny RMDM izay efa fantarao tsara fa izy no nanangana an'ilay hoe fivondrona ny antoko politika mpanohitra. Ny syndicat rehetra, ny mpanao gazety, ireo vondron'olona na fikambanana tsy manaiky ny fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao, ny firaisamonim-pirenena ary ny olom-pirenena tsy mitovy hevitra izay mahatsapa fa tena vohitsakitsaka ny zoa makasina. Ny fomba fiasa izay anatanterahana izay satria betsaka izy ireo dia tena tsy maintsy ataontsika matipaika tsara mihitsy ny hoe misy zany ny fivoriana hitambaram-be ary misy ny fotoana izay ahafahan'izy ireo midinika manokana tsy maintsy mahazo daholo mihitsy ny rehetrarehetra amin'ity ndefa andeha ity. Anangana voamera maromaro sika dia ny voamera na commission filazana azy voamera politika. Ny voamera politika dia andinika manokana mihitsy ny tsy fisian'ny demokrasia ny didy jadona ary ny fanaovana raha-matahoara na ny intimidation. Ny voamera politika ihany koa dia
andinika ny tsy fanajana ny fahalalahana fototra, ny fahalalahana manao hevitra, ny fahalalahana manao fivoriana akalamanjana. I voamery io ihany koa dia andinika ny fahalalan'ny mpanao gazety, satria mpanao gazety amin'izao fotoana izao dia hita fa voarahona. Misy ara fandrahonana sy tsy famelana izy ireny ilaza ny heviny marina. Ny voamera faharoa dia ny voamera sosialy sy ny ara-toe-karena. Ny fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka, fiakaran'ny vidin'entana, ny kerehan'ny atsimo sy ny fampianarana, ary koa ny tsy fampiana ara-tsakafo. Ny momba ny jirama eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao, tsy izy eto tsy mikaikaiky hoe izay tsy manana rano. I voamery ihany koa dia hijery ny tsy fisian'ny asa, satria voamera ara-sosialy sy ara-toe-karena. Amintsika amin'ny resaka izao dia maro dia maro ary tena tsy hita pesipesena mihitsy ny fahavoazana mahazo antsika. Tsy voafetra mihitsy ny tena tsy voalanjalanja intsony, satria ilay olona voatery manakatona ny orinasany vokatra izay fisotro ny jirama izay, ary koa ny tena tsy ahafahany manatanteraka n'ilay asany noho ny ara-toe-karena tsy misokatra mihitsy, tsy mety, satria betsaka loatra ilay tsy rariny sy ny fanenjehana azy ireo. Ny voamera fahatelo dia voamera ny fitantanana raharaha-panjakana. Ny fitantanana raharaha-panjakana, ny fisaraha-pahefana eo amin'ny mpanatanteraka, mpanao lalàna, ary ny fahefan'ny mpitsara dia tsy voahaja mihitsy araka ny volazo anatin'ny lalam-panorenana. I voamery io zany voamera manana n'ireo olona izay manana maizy azy, mahafantatra tsara zany hoe lalam-panorenana zany, mahafantatra zany hoe exécutif zany, mahafantatra tsara zany hoe raharaha-pahefana, raharahan'ny mpanao lalàna zany na zareo amin'ny parlementaire. Ny tsy fisian'ny firenena tsara tantana dia voamery koa ny jery azy, ary indrindrindra ny tsy fijerena ny laharam-pahamehan'ny vahoaka, izay tena anisan'ireo ilay fototra na ilay zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy fantatra zareo na tsy nindrareo jerevana intsony izay tena mahamay maiky amin'ny vahoaka, ny zavatra ny ilainy maika dia maika, tsy mahamaiky azy marina fa ilaina dia ilaina ny fotodrafitrasa izay veriny fa misy amin'izao fotoana izao, ampiseovana na vidy izay, fa tsy izay ny tena ilain'ny olona fa ny olona ny haniko hohanina, ny vidin'entana vidiny, ny rano sotroina mba misy ao aminy, ary koa ny ahafahany malalaka tsara mamokatra mba tsisy manjo azy amin'ny tsy fandriam-pahalemana. I voamera ny fitantanana raharaha-panjakana izay isahana manokana mihitsy, andinika lasa lavitra be mihitsy izy miaraka amin'ireo ilay antoko-pinoana toy ny FFKM sy ireo mpandinika ny fiainan'ny vahoaka eny amin'ireny fokontany ireny, eny amin'ireny commune ireny. Voamera ny fitsarana. Ny voamera ny fitsarana dia ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana, ny fanaovana ny lalàna amin'ny fe, ny fanoherana sy ny antoko-panohitra, ary indrindrindrindra ny fitsarana tsy mahaleo tena. I voamera io zany hijeran'izay. Manaraka dia ny voamera ny fandriam-pahalemana. I voamera ny fandriam-pahalemana io dia hijery hoe inona marina ny tena ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Move izy tsy ampy fitaovana, move izy tsy mandeha araka izay heveriny fa asa tokony ataony ny asa mpanaovina azy, toy ireny manaraka sy mijery olona sy miandro ny tanànan'ireny mpanan-karena ireny na ireny vahiny ireny. Hijery izay zareo voamera ny fandriam-pahalemana dia isahana hoy aminareo manokana momba ny hoe inona marina ny tena andraikitry ny mpitandro ny filaminana eto amintsika. Fandriam-pahalemana ny eny ambanivohitra, fandriam-pahalemana ny renivohitra, ary indrindrindrindra ny fandrindrana ny asa mpanaovana an'izy ireny, fitaovana enti miasa sy ny vola enti manana amin'izany.
Izany any ampandrana ihany sika amin'ny toy ny vava manaraka ity dia mahamenatra ny fanambarany UNICEF manoloana ny filazany fa tsy manana traikefa enti mampianatra ny mpampianatra firamina ka mahatonga ny faripahaizan'ny zaza malagasy ho ambany dia ambany. Marary tokoa hoy ny filomarika Ravalomanana ny tontolon'ny fampianarana indrindra taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024. Asinandria malala tokira marolahy. Nandritra ny fiona ny solotena mpikambana ao anatin'ny antokotima sy ny RMDM androany no nanambarany ny filomarika Ravalomanana fa tena marary loatra ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Mampanahy ny hoavin'ny zaza malagasy sy ny tanora malagasy indrindra ny firenena satria efa miroso amin'ny fampitehana tokoa ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsy mianatra ny zanany afaka 10 taona rek zany afaka 5 taona fotsiny le kizy 5 taona amin'izao fotoana zao fa 10 taona. Raha 10 taona izy efa 12 taona, raha 12 taona efa 20 taona. Zay no tokony mankitsika zao. Inona no tokony ataontsika ahafahana mangataka amin'ireo le firenena mba manan-katao reo jereo zay fa le fianarana ato aminay mihitsy no tena loza. Satria rehefa tena tsy mahay le kizy, tsy malala aloha fa engany hoe tsy ho zay. Ry zay tanjona kendren'ny fitondrana hoe tsy apahay ny ankizy iny adondrona ny ankizy na abado azy. Tsisy rahavany tsisy azotsika atao tsony amin'ireo. Olona tena olombelona io misaina dia tokony koloina reo zanatsika ireo. Nefa le dada sy neniny tsy manan-katao mihitsiny na hivitika eo anazy ary. Anisany nambaran'ny filomarika Ravalomanana ihany koa fa ny mpitondra dia tokony anatanteraka ny voalazana lampanorenana, tokony ho fitaratra fa tsy takizao atao ny mpitondra izao. Tena gaboraraka, tena tsisy lalàna tsony satria tsy mampisy modely. Ny fitondram-panjakana zany tokony manana ndraikitra voalohany indrindra ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananana. Faharoa, mijery izay tena manjo azy mivantana ankolaka hoe inona mahazo an'ireto vahoaka reto na any tanin'olona izy na eto na hiaran'ireny aretin'ireny izy dia inona no tokony azo atao haingana aminjena azy. Lazaina foana hoe manara-penitra le ty ivela manara-penitra fa ao anatiny inge jereo hoe raha misy fitaovana koa reo na fanafody mba ahafahany tsabo an'ilay olona fa tsisy. Nisy ihany makany amin'ny dokotera, za dia gaga mihitsy, makany amin'ny dokotera le olona, tonga any izy dia le dokotera mamay an'le ordonnance hoe reto zahatra vidinao, alohany miala. Tsisy azony atao. Raha iverenantsika ny tontolon'ny fampianarana dia marina ny voalazany ho am-pitenenana fa rehefa tiana ho pitehana ny firenena iray dia ny fanabeazana sy ny fampianarana no sombaina voalohany. Tetika maloto entin'ireo mpamadika tandrazana izany. Tsy nahagaga raha toka ny masoany ny filomarika Ravalomanana ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana teto Madagasikara nandritra ny fitaom-pitondrany. Raha tsy ilaza afa-tsy ny taona 7 sy 2024 dia tafiakatra 7 miliara ariary ny teti-bola ho an'ny guide scolaire tamin'ny fitondrana Ravalomanana. Nianatra avokoa 70 isan-jaton'ny zanaka malagasy, saingy taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 7 sy 2024 dia nitotongana izay tsy izy ny tany fidirana an-tsekoly sy marapahaizan'ny zaza malagasy. Ny vaovao ny tranga amin'ny fiarahamonina ny trangana aitrano tesy Mahamasina atsimo ny tolakandro teo trano misy rihana roa, efitra 12 no maikilany afo, efa tonga teny an-toerana ihany ny mpamonjy voina, saingy tsy nisy avotra ny entan'ireo tompo-trano vokatry ny fiazakazaky ny firehatry ny afo. Teny an-toerana nambiny Soavelo sitraka sy Andrakoto Malala. Tokony tamin'ny 12 ora teo no nanomboka andrehitra ny afo teto amin'ity trano teto Mahamasina atsimo ity. Samy nanana ny filazany ny antony nahatonga ny firetana avokoa ireo izay nilaza fa nanatry maso teny an-toerana. Tao nilaza fa nisy court-circuit, tao nilaza fa nisy nandrehatra afo tao amin'ny rihana voalohany, ary tao nilaza fa gazy nipoaka avy ao amin'ny rihana farany ambony no nahatonga ny firehetana. Tsy hainay mihitsy nahatonga ny fahamaizana fa efa nisy setroka be zany teo dia rodorodo daholo fiarahamonina teto nandeha jery hoe inona zany dia mitondra rano. Hoe amin'io faharoa io nomboka nisy setroka be sy ny lelan'afo. Famonjena sy ny pompier aloha zany ohatra ny taraikiraiky zareo vao tonga. Dia moa elakela trano koa ilay mitsofoka aty dia izay no nahatonga an'ilay izy taraiky vao tonga ilay pompier. Andro zareo ilay trano. Fa zareo tsisy tao ohatra ny lasa ny asa daholo. Dia nisy olona tao farany ambony tao. Dia matavavoaka tsara tao izy. Raha ny filazany isy fokotany tao amin'ny fokotany Mahamasina atsimo dia tsy voavoalohany izao trangana famaizana eny amin'iny faritriny izao. Misy mihitsy azy ireo mandoro tanety eny amin'iny toerana iny hoy ny nambarany.
Ny azo lazaina moa zany dia olona tokantrano telo zareo no mipetraka ao amin'ity tokantrano may ity ary fianakaviana ny totaly eo amin'ny 10 mahery 10 mahery eo mipetraka ao anatin'izao trano rihana voalohany sy faharoa izao. Ny tapany ambany moa zany tsy may fa voavitra somatsara miaraka amin'ny entana ao anatiny ary nisy olona mainy volony mainy tarehany izay efa nentina any amin'ny toeram-pitsaboana. Tokony ho tamin'ny 12 ora sy fefany teo no nahazo antso ny avy amin'ny mpamonjy voina araka ny fanazavany. Efa nijoalajoala ny afo no tonga teny an-toerana izy ireo ary naharitra ora iray sasany famonoana ny afo. Efa nitatra kely ihany koa ny afo ka saika nahazo ireo trano manodidina saingy voafonjaingana. Ora iray taoriana tongavana teny an-toerana dia nisy ny filazana tampoka fa nisy olona ray namony ainy. Raha ny loharano vaovao anefa dia tsy nisy olona tavela intsony tao. Ny famafao ny resaka mikasika ny nahafatesan'ilay olona ka tsy fantatra mazava na tavela tao anatin'ny trano na vokatry ny fahatairana. Tsy voafaritra mazava ny natona ny firenena fa raha ny tantara filazan'ny ny olona nonona tao an-trano dia nisy zavatra nitselatselatra tao anatin'ny efitrano. Dia manao antso avy re tompoko anatin'ny volana sarotra indrindra amin'ny firehetana isika raha ny salanisa no jerevana koa isika rehetra samy hiezaka satria raha ny androandroany dia nisy efa fanoroany izao firehetana hitantsika eto filatanana izao fa nisy ihany koa teny asoa mandrakizay tamin'ny ray ora maraina. Arakaraky ny angezan'ny afo no mahaingana ny famonoana azy. Ary eto dia averiko etondray averiko foana tsy mahasasatra ny miteny hoe aoka re tompoko miantso ny mpamonjy voina rehefa mahita firehetana zay ianao vao mamono. Misy olona anankiray zany tavela ao anatin'io trano mirehitra io. Inona ny identitény azafady? Mbola eo mpamantarana an'izay tsika tompoko. Mbola rekopevana eo amin'ny fianakaviana zany. Miovaova moa ny vaovao arakaraky ny azahoana ny information avy amin'ireo fianakaviana sy olona monina ao amin'ny toerana. Tsy mampandremy alony loza ka ilaina fitandremana goavana ho an'ny rehetra na eo amin'ny afo zany na eo amin'ny resaka court-circuit ary indrindra eo amin'ny fampiasana ireny gazy ireny. Ny pejy fahasalamana dia tafajoro sy nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fikambanany mpivarotra fanafody matianina eto Madagasikara na ny dépositaire de médicaments izany. Nisy ny fampahafantarana ny fikambanana teny sy andrefa namojana azy. Fanadiaziny misary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Miisa 700 mpivarotra fanafody amin'ny alalan'ny dépôt de médicaments eto Madagasikara. Mpivarotra fanafody amin'ny tontolo ambanivohitra. Izay no mahasamihafa azy amin'ny farmasia. Misy raha teo ihany koa ny fanafody tsy azon'izy ireo amidy ary olon-tsotra fa tsy farmasiana no mitazona azy saingy kosa na azo fiofanana. 5.600 amin'ny dépôt de médicaments dia any ambanivohitra avokoa. Maro ny olana sedraina. Tena maro ny olana sedrainy dépôt de médicaments raha tsy teny afa-tsy ny hoe insécurité ny enclave ny toerana ny enclavement. Izany moa zany dia anisan'ny zavatra ianjadin'ny tontolo ambanivohitra rehetra na tsy amin'ny sehatry ny atao hoe eto amin'ny dépôt de médicaments ihany ary fa kosa ny dépôt de médicaments dia tena anisan'ny mijery an'izay asin'ny aina satria aina moa ny fanafody dia tena tsy manao ambanin-javatra ny fahatongavan'ireo fanafody any amin'ireo toerana izay teo hoe misy ny fisokafan'ny zareo reo. Le prix moa iny araka ny teniko teo hoe manahirana satria samy manana an'le toerany ivarotana. Raha ohatra hoe dépôt de médicaments lakamisy zao tsy hitovy ny prix amin'ny dépôt de médicaments maro lambo satria vokatra izay atao hoe olana sedraina mandra-pahatonga any maro lambo avy eto amin'ny toerana fandraisana fifidianana letana eto izay mbola olana be. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fikambanany mpivarotra fanafody eto Madagasikara na ny groupement professionnel des dépositaires de médicaments à Madagascar. Voalohany indrindra ny dépôt de médicaments zany dia mbola eritreretina foana hatramin'izao hoe tsy asa. Or nefa lizy ho anay manokana dia tena efa asa ary apetraka omenan'ny atao hoe etika sy ny déontologie tanteraka
satria zany angamba anisany ataoko hoe sarobidi indrindra ny aina fahasalamana zay moa no ampitenenana hoe fahasalamana voalohan-karena ka mieritreritra zany zay fa tokony ho asongadina kokoa le fisiny indrindra eo anivon'ny fiarahamonina. Efa ny taona 2024 no nitsangana ny fikambanana saingy noho ny amiana ara-pahasalamana sy olana sedrainy mivarotra fanafody dia izao vao nisy ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy. Ny pejy ny toe-karena kosa indray ary dia fotoana izao anarena ny toe-karena-pirenena ho ny nambarana pahy toe-karena iray. Olana mipetraka nefa ny tsy fahaizany fanjakana mametraka politika afaka mamokatra arena sy asa. Ireo fotodrafitrasa atao toa tsy mifanaraka amin'ny filanimponina sy ny mpandraharaha. Ravarazafi mahenina sy Mateo Prince nanao ny fanadihadiana. Fotodrafitrasa tsy mitondra fampandrosoana maharitra ary tsy mampidi-bola ho amin'ny fanjakana no tena nisy tao anatin'ny roataona sy tapany raha tsy hita nisy ny Colisée ny kianjan'ny Barea. Ireo mpandraharaha tokony nanangana orinasa namorona asa natao ankilabary vao mankeza ny totongana noho ny Covid-19. Reha le fotodrafitrasa tsy tena mifanaraka amin'le fiarakarena loatra zany hoe faly fotsiny zany ny olona ny afaka mandehandeha mivezivezy fa tsy misy politika ary zay le mahatonga amin'ny tenin'ny terelo hoe tsisy politika zay nafahana mampitombo ny arim-pirenena. Ohatra tsika zao raha manamboatra ny lalana analanjirofo dia ny politika tokony apetraka dia zao hoe 4 kilometera carré ny jirofo tsy maintsy vokatra ampitomboana ny vokatra jirofo, 4 kilometera carré ny ampitomboana ny ledsi anoho io lalana io fa tsy hoe misy lalana dia afaka mivezivezy fotsiny le vokatra amin'le toeram-pambolena teo ihany fa tokony mihitatra zany le izy zany hoe zay le politika zay zany ny tsy ampy zay ny atao hoe politika ny fampandrosoana. Tsika mantsy matetika zany ohatra hoe asio lalana, asio sekoly, asio hôpitaly, reny zavatra reny dia ao anatin'ilay atao hoe affaire courante zany hoe asa andavanandro ny fanjakana. Fa le asa andrasana amin'ny fanjakana dia zao hoe salama le olona dia ohatrinona ny arena ny vokarin'le olona. Asaina mamokatra arena zany ireo olona salama ireo no le hôpitaly misy. Ohatrinona no mety ho vokatra noho ny fisian'ny fampianarana any amin'ilay toerana. Fa asiana lalana izy dia inona ny arim-pirenena mety ho tafavoaka amin'izay. Ahoana ny fanaovana an'izay? Ahoana ny anentanana ny olona mba hahatonga ny olona hamokatra bebe kokoa? Ahoana ny ahafahan'ny mpandraharaha mandeha any amin'ilay toerana rehefa misy ny lalana? Ahoana ny zany zavatra zany no tokony tsy maintsy eritreretina. Roa taona eo sisa ny fotoam-piasan'ny filoha ankehitriny, roa taona mbola manarina ny taketra ny aretina nefa eo ny tontolon'ny fizahantany, eo ihany koa ny famerenany indray ny vidin'ireo voly fanondrana amin'ny tokony ho izy. Raha ny vanila fotsiny izao, raha 5,7 alina ariary no napetraky ny ministera miahy izany, tao latsaka io voly io ary misy manidina 3 alina ariary aza ny kilao ny vanila maitso raha manana tena mihoatra ny 5 alina sy 3 ariary ny hitan-tsapamokatra. Waratsika manaraka izao kosa indray ary ny vaovao tapatapany. Isiny antsika fanaraha-maso manokana sy fanasaziana ireo manao ny fanamiana miaramila na ny mitovy endrika amin'izany manerana ny nosy. Noho ny fahamaroany olon-tsotra manao fanamiana miaramila na ny mitovitovy endrika aminy dia nampatsiahany i zandarmaria am-pirenena fa tsy azo atao izany. Voarara sy mahavoasazy ny fivarotana na ihany koa sy fisalorana ny fanamira mpitandro ny filaminana na akanjo misahala endrika sy loko aminy izay tsy nahazahoana alalana. Araka ny andininy fa 7/50 sy 200 ny fehezan-dalàna famaizana na ny code pénal. Mahavoasazy iray volana ka hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina, miampy lamandy 3 hetsy ka hatramin'ny 7 tapitrisa ariary. Toy izany ihany koa ireny maribonay pirenena ireny, 9 alina sy 3 hetsy hatramin'ny 4 hetsy sy 10 tapitrisa ariary. Tsara marina fa ireny akanjo ireny matetika no entiny jiolahy manao ny asa ratsiny mba hisandohany fampitandro ny filaminana izy. Ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray dia ny gadona androany maraina izy 420 mianadahy 15 makido Madagasikara izay avy niatrika ny tompon-dakany Afrika 124 U20 vehivavy sy lehilahy. Tonga maro be ny tsena azy ireo moa ny fianakaviany sy ny mpankafy sy ny tsangamenatra ny malagasy tamin'ireo fifaninanana natao tany Kenya. Raha tsy aivana dia toy izao ny vokatra tamin'ireo lalao na train Rugby Africa Cup. Namibia 10, Maki 10, Côte d'Ivoire 20, Maki 420, Birth Trophy U20, Sénégal 3,
maiky 430, Kenya 220, maiky 20, Rugby Africa Women's Cup, Kenya 520, maiky 720, Kenya out, maiky 10. Eo amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany dia namiratra i Ryan Ravelson any États-Unis eo amin'ny taranja baolina kitra, anisan'ireo mpilalao mendrika 2.0 any an-toerana izy amin'izao fotoana izao. Tsy nisy izay tsy niaiky azy tamin'ny lalao voalohany ao amin'ny kluba Vaovao Mbs azy Los Angeles Galaxy. Ny lalao faharoa moa dia nanjaka ny tanteraka ary nahafany niseho nahafany nahita izao tranga izao. Eo amin'ny pejy ny maresaka iraisam-pirenena dia nisehoana famaizana goavana tao amin'ny hôpitaly iray misahana ny aretina Covid-19 any atsimon'ny Iraka omaly. Olona ampolo maro no namony ainy sy naratra vokatra izany. Lasa lavenona vokatry ny famaizana ihany koa moa ny fitaovana tao amin'ity hôpitaly ity araka ny loharanom-baovao. Mialy rarinombana sy tahiriny aina. L'hôpital à Lucerne en proie aux flammes. Dragasalanisa Vonjimaika dia olona tsy latsaka ny 210 no namony ainy vokatry ny famaizana goavana nisy tao amin'ny hôpitaly iray tanina Siria atsimon'ny Iraka omaly. Olona 12 hafa no fantatra fa naratra mafy vokatra izany. Araka ny nambaran'ny mpitondra teny manam-pahefana misahana ny fahasalamana ny toerana dia hôpitaly misahana ny fandraisana ireo marary ny Covid-19 ity hôpitaly niarambona ity. Ankoatra ireo namony ainy dia hotohotony hafa ihany koa ny fitaovana sy ny fandrianan'ny hôpitaly miisa 70. Araka ny loharanom-baovao ny departementan'ny fahasalamam-paritany any toerana dia vokatry ny fipoahan'ny tavoangina oksigène no nahatonga ny afo. Na dia teo aza nefa izay voalaza dia eo ampamantarana ny marina rehetra mikasika izany Prime Ministre ao amin'ity firenena ity izay nanatanteraka fivoriana Vonjimaika avy hatrany taorian'ny ity loza mahatsiravina ity. Efa misokatra ihany koa ny fanadihadiana mikasika ity tranga ity ka ny italian'ny hôpitaly sy ny lehiben'ny fiarovana sivily ao amin'ny faritany Dikar iankinan'ny tanàna Siria no nanombohan'ny polisy ny fakanambavany. Ny fandrivona sy ny fanometanana tamin'ireo mpamonjy voana ireo mponina tany an-toerana. Vokatra izay fiara-miasa izay dia marary miisa 20 no tafavoaka sy nafindra toerana hiala tao amin'ity hôpitaly mahity. Mbola mitohy hatramin'ny androany moa ny fikarohana ireo sisa velona tamin'ity loza ity. Tezitra mafy vokatra ny zavanseho moa ireo mponina tao ana Siria omaly ka anjaton'izy ireo no nivondrona manoloana ny hôpitaly no sady nihika mafy fa ny antoko politika no mandoro azy ireo. Noraisin'ny mponina ho porofo mazava anisy fahombiazana amin'ny fiarovana ny ain'ireo irakiana ihany koa ny lozanseho ka mangataka ny fialan'ny Prime Ministre eo amin'ny toerana izy ireo. Araka ny loharanom-baovao hatrany moa dia efa nisy trangana famaizana tahaka ity niseho ity ihany koa tao amin'ny hôpitaly iray miandraikitra ny resaka Covid-19 any Bagdad tamin'ny volana Aprily lasa teo. Navesatra dia navesatra ihany koa ny vokatratsiny izany famaizana izany satria olona maherin'ny 20 be izao no indray namony ainy. Anisan'ny fanambina petraka ny filoha ankehitriny hiala amin'ny mpamatsy vola mahazatra. Efa tapitra nefa izay ny roa taona sy tapany vao miahazy isika miankin-doha hatrany. Inona no azo andikana izany? Tsy fahaiza mitantana ve sa tsy fiomanana? Mamaly ireo fanontaniana ireo ary ity fanadihadiana ity eo amin'ny sary sy rindrany sary ny Manora Andriamalala. Tsarotsika daholo angamba ny fampanantenana nataon'ny kandida roa tamin'ny fiodinana faharoa ny faran'ny taona 2024 ireny. Ankoatra ny velirano dia nampanantena ihany koa ny filoha ankehitriny fa tsy mila famatsim-bola avy any ivelany. Aleo tena ary nilaza fa anampy any Komoro mihitsy aza tamin'izay. Roa taona sy tapany aty aoriana izay tsy miaina afa-tsy amin'ny alalan'ny famatsim-bola isika. Dia matotsika hatramin'izao mbola araka ny tena atao hoe roa taona sy tapany mbola vao maika ara tena metehitra be any dia mazava ho azy izany fa tsisy lalana voafaritra napetraka fa propagande fotsiny ary tsisy viny ary izay foana nefa naverina hoe mila miomana rehefa hitondra fanjakana fa tsy tenitenenina amin'izao fotsiny. Tsy hoe hitondra fanjakana ianao dia andeha anao cours accéléré vetivetika any an-dafy dia hiverina eto hitondra fa lisy tena fiainana andavanandro mihitsy izany hoe na ny fitondranao amin'ny fiainanao ary dia hita amin'ny fiainanao izay idéologie sy viny izay ka fantatsika ny tantara fantatsika nge ny mpitondra amin'izao sy ny zava-nisy teto amin'ny firenena ataoko fa matoa izao ny zava-misy dia mbola tsy tena miomana izy fa tena mila miomana ilay miomana tsy vola ihany fa izay foana mibeda be na ny ekipa na ny zavatra beda be ilay iomanany. Dia tsy mahomby indray ve izany ny paikadin'ny fitondrana?
paikady tokoa ve sa tsy fahaiza mitantana tsotra izao efa ny fitondrana avokoa ny fitantanana amin'izao tokony mbola olana tamin'ity fitondrana ity no tena nanao donda-dabatra ny mpiara-miombina antoka ohatra ny institution Bretton Woods dia nanao fampitandremana ho an'ny Jiramasina Air Madagascar mety ahoana izany no andraisan'ny Rajoelina andreny misy antony misy vokatra-dratsiny ary miantraika amin'ny toe-karen'ny firenena sy ny vahoaka ao aminy nisy fahaiza mitantana hoy ny fanazavana pahay toe-karena iray miariary amin'ny fiainam-bahoaka ny fiantraikan'izany lafiny ara-toe-karena izany ohatra ny fanamafisany nambiny tsovely sitraka sy tahiriny aina mampametra-panontaniana ny mikasika ny fitantanam-bola eto Madagasikara nandritra ity fitondrana ity indrindra mora ny fitantanam-bola teo amin'ny fanamboaran-dalana no resahana raha tsy aivina nambaran'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy fa tsy ampy no entimanana eo amin'izay fanamboaran-dalana izay nefa ny candidat André Rajoelina tamin'izy nanao propagande dia ny fanonteny hoe ny ainy IOM efa voninao ny boky moa efa navoakany tamin'ny internet boky matevina be mihitsy ny financement ozy efa tsisy orana efa azo ny atongavany eo ny oela tonga dia miraraka fotsiny IOM io dia magaga zao milaza ny ministre hoe tsy misy le vola fa makaiza daholo reny vola azontsika ireny ary nakaiza le fond ny IOM sa nanao fampanantenana pôkady indray ny filohan'ny Rajoelina zany matoa zany tsy misy indray le fond routier ary izy koa moa nilaza hoe ny lalana amboariny azy tsy lalana mora simba fa nijerena aloha amin'izao tsy fantako ny RN2 iny fa ny RN2 zao fa potika tanteraka fahaleovan-tena ara-bola no hamaritana ny firenena iray fa tena mahaleo tena marina ny mifanohitra amin'izay anefa ny zava-misy eto amintsika ny vahaolana fa ny vahoaka ao amin'ny aina ara-dalàna sy mahatsiaro lavitra ny fahasahiranana no tokony ikendren'ny mpitondra ny tokony ataon'ny zareo zany dia atao tsy andehanan'ny olona tsy idiran'ny olona hôpitaly tsy tonga ny aretina ny afahana manao an'izay faran'izay tsotra atao izay atongavan'ny sakafo any ambavan'ny olona sakafo no soroka voalohany amin'ny aretina alao misoroka zay mitsabo ka rehefa tsy vitanao ny mizara sakafo tsy anjara amin'ny fanjakana koa ny manao an'ireny vatsy tsinjo ireny sy vatsy tosika sy ny karazany tsy anjara amin'ny fanjakana manao zany ny anjara amin'ny fanjakana mametraka rafitra ahafahany tsirairay mahaleo tena mahavelom-ba dia manjanaka maro ny zo fototra ny maha-olona araky ny andihan'ny fahasivy amin'ny roapolo ny lalam-panorenana rehefa tonga amin'izay tanjon'izay tsika hoe malagasy tsirairay mahaleo tena afaka miary dia mahavita mahavelona mivady aman-janany sy maro ny zo fototra ny tsirairay zay tsika dia mahaleo tena tsy mila ampitahina amin'ny any ivelany koa ny aleha fahaleovan-tena mahaleo tena ve tsika rehefa tsika mahaleo tena mahavita an'izay dia efa mahaleo tena tsika izay afaka mandefa ny ankizy makany am-pianarana tsisy olana afaka misy mpampianatra ao ino misakafo tsara sady voafana tsara miteraka voka-dratsy maro eo amin'ny fiarahamonina sy ny andavanandro mpiainany tsirairay ny tsy visiana sy ny fahantrana lalina iainany ka mila sorohan'ny fanjakana izany raha ny fanazavana azo atao ny mampidina ny vidim-piainana aloha dia azo atao koa ny lalana fa ny lalana anke amin'izao fotoan'izao na misy ary ny tantsatsy mamokatra araka ny tokony io satria nahoana za mahafantatra an'izany satria za midiny any ambanivohitra miresaka tambanivohitra mamboly izy akoatra ny vary dia misy fotoana izy tsy maintsy mandeha matory eny an-tsaha miambina le vokatra satria misy mangalatra eny am-potiny zany ange mahazo ny tantsaha fa tsy resaka lalana fotsiny le tsy fandriam-pahalemana zany ny tena voalohany indrindra ary ny tsy fandriam-pahalemana tsy fananany olona asa mahatonga an'io tsy misy asa le olona dia lasa manao jolay atao anatin'ity vaovao manaraka ity kosa no hitondrany Njavandremahefa sy tahirina aina aminao niteboka nisongadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany voaresaka nandritra izany moa ny lafiny fandriam-pahalemana sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny hita taratra ny tsy fahombiazana eo anivon'ny governemanta tao anatin'izay roa taona sy tapany nitondrana ny firenena izay ministera maro no tsy mahafeny asany fa indrindra ny prime ministre lehiben'ny governemanta mandeha tokoa mantsy ny feo amin'izao fa mety isy ny fanovana tanteraka ireo mpikambana anatin'ny fitondrana efa mahatsapa izany sy fahaiza mitantana izany raha teo ny vahoaka malagasy ka rarony loatra raha miroso amin'izany ny fanjakana teo tenatena teo ianao teo efa ny efatra nisy fanovana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta zay le ataontsika eo remaniement matoa tonga tamin'izany dia misy tsy nety foana tao kanefa ny vokatra amimandatsika izy hoe tia tenatena fotoana ity manao ny tombanesaka fa miala tsiny amin'ny tompona andraikitra sy ny tompon'ny fahefana-paina tanteraka fa hatreto aloha tsy afa-po ny valala be mandry tsy afa-po amin'ny vahoaka madinika
satria tsy mipaka any amin'ny fiainana zareo andavanandro ka tsy gaga sika raha androany hoe ohatrany le rivotra mitsoko ohatrany manome rariny zatra ny lazaintsika hatramin'izay tsy tokony ho tompo mangatakatiny intsony ny vahoaka malagasy amin'ny lafiny rehetra ho hiatrany ny solombam-bahoaka mamirabe ny rinina tokony ijoro ary indray andraikitra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny vahoaka hoy izy satria raha izao fitantanana tsy mahomby izao no jerem-potsiny dia hivarina ny akady ny ho avin'ny taranaka malagasy ny aza ny rariko mba ho tena tompony ny vahoaka malagasy fa tsy sanatria hiasa mbahiny eto tanindrazany tena sanatria eo amin'ny tanindrazany any amin'ny faritra misy azy tsirairay avy ihany no lasa tompony angataka atiny kanefa raha ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia tsy manana hery izakana n'izay zono zay intsony malagasy amin'ny lafiny rehetra io amin'ny lafiny rehetra io raha te ho tompon'ity fireneny ity sika dia mila mandray andraikitra mila manamaitомlaly ary mila mahafantatra ny zotsika akoatra izay mila jerena ihany koa ny eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara izay antoko ny fampandrosoana ihany koa ohatra amin'izany ny fanalana ny vahoaka anatin'ny aizina amin'ny alalan'ny fametrahana ireny jiro manazava isaky ny elakelan-trano ireny izay anjakany ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka ka eto aho zany dia miantso ny izy teo ny ministera ny energia zay mikasika io jiro tena mba jereo fa tena mijaly le olona ary mba tokony redevable amin'ny vahoakanareo satria ny facturenareo amin'ny dangana tsy araky ny misy ataonareo hoe première tranche zao deuxième tranche zao kanefa le servicenareo de service de tena tsy arakarak'izay fa tena ary amin'ny base qualité reo izy ny fitenenina tena zara raha misy ary tadio tsara fa le olona ne mandoa le facture ary tadio tsara koa fa mbola misy sur taxe alainareo amin'izy iny ka mba aloavy le ataovy tsara le resaka jiro fa amin'le maiziny mihitsy ne fanarotan'olona ary zany mahatonga ny problème be eto amin'ny resaka famakina trano ny fanolanana ny foanarongo sy ndretrarehetra ary amin'ny maizina ny olona ny tena manao zany dia rehefa mitsangy zany zavatra any dia le olona tsy afaka manao ny asany tsy misy izay tsy mitondra kena ihany koa amin'izao manoloana ny fitantanana ny raharaham-pirenena fotoana izao ho ny olom-pirenena mpampianatra no sady mpanao politika iray no nitondra ny heviny mikasika izay tao anatin'ny fandaharana dinika omaly mialirary nombana sy tahirinena no amentina amintsika ny andinindinina izay tsy anavahana fa ny olon-drehetra mihitsy eny fa na dia ireo solombavam-bahoaka amin'ny fitondrana azy dia tsy afa-po amin'ny fomba hitantanana ny fiainam-pirenena ankehitriny hita takatra tamin'ny adefitra sy ny resabe nandritra ny fivorian'ny depute tao amin'ny antenimera-pirenena teo anatrehan'ny gouvernemanta izany ireo solombavam-bahoaka izay nanontany ny zava-bitan'ny gouvernemanta nandritra izay roa taona sy tapany nitondrana ny firenena izay mandeha ny fefahisy ny fanovana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta tsy ny ambahamba ity mpampianatra no sady mpanao politika ity ny laza fa raha tena misy tokoa izany dia fotoanany izao anarenana ny zavatra tsy nety rehetra hatrany amin'ny mpanao politika ary tsy ny antoko-panohatra intsony koa no miteny hoe tsy mahafa-po fa ny eo anivon'ny fitondrana no mahita fa misy tokony arenina ary misy aritsy ao anatin'ny fitantanan-draraha-mpanjakana ka raha te hijery lavitra dia zao ny fotoana ahitan'ny olona tsy tokony misy promesse tsony zao hoe ataontsika ty ataontsika rio akarakarainy ry atao ry ary indrindraindrindra farany ao anatin'izay dia ny tenin'ny filoham-pirenena hoe fotoana azo ana gouvernemanta zao ny zavatra mipetraka dia zao hoe ho tsaraina afaka enim-bolana ka hitako hoe raha za manokana no anontanianao dia ao anatin'ny fotoana mihitsy zao ametrahana ny fanovana izay lesoka rehetra teo aloha nolazaina ho pitsikera sy mpanankorotana hatrany ny antoko-panohitra raha nylaza ny zava-misy marina eto amin'ny firenena raha atao anefa ny tomanezaka dia tsy nisy nandeha tamin'izay laoniny sy araka ny tokony ho izy ny sehatra rehetra sy ny fiainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny tao anatin'izay roa taona sy tapany izay hoy hatrany ity mpanao politika ity amin'ny mahampampianatra ny maminianaka malajaona dia anisan'ny loha hevitra novelabelarina tao anatin'ny fandahana dinika ihany koa ny resaka fampandrosoana sy ny fampianarana tena hitako olana dia ny resaka momba ny atao hoe fanabeazana sy fampianarana tena rafitra mihitsy io misy ifandraisany amin'ny fanaovana politika amin'ny fandraisana andraikitra raha hitentsika hoe firy taona marina moa ny tena ambara tonga anankiray
nisy fotoana 5 taona ny ambaratonga ray, nisy fotoana atao 7 fotoana fa ny ambaratonga ray, nisy fotoana sika natao nisy fotoana 7 fotoana ny ambaratonga ray. Primaire io resahako io. Zany hoe tsy ao anatin'ny mandrositsika fa voalasa kely dia miverina zay le resahako teo hoe raha ny atao hoe mandroso dia misy repère. Nanao tohivakana tokoa moa ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fampelezan-keviny. Efa 2 taona sy tapany izay no niainana ny fitantanany. Tsy mbola hita taratra aloha ny ankamaroan'ireo fampanantenana ireo, fa mbola mino ary ve ianao fa ho vita ao anatin'ny 2 taona sy tapany ambiny ny tetikasana ampanantenainy? Toy izao indrindra ny faneho-kevitra. Anisan'ny fiteny mampiavaka ny filoha ankehitriny hoe ireo tsy vita nandritra ny 80 taona dia ho ataontsika anatin'ny 5 taona. Inona re izany ohatra Miami, tramway, dia niara-ny andro ny fanatanterahana azy teto isika, niara-ny jery makety. 2 taona sy tapany izay, efa niainga ve ireo fototra-fitrasa ireo? Raha ianareo ary ny anontanianay vita ao anatin'ny 2 taona sy tapany ambiny ve ireo tetikasana ireo? Tsy ho vitany ka, tsy ho vita. Satria nahoana? Be dia be ny vola tadiavina amin'izy moa fa matsim-bola tsisy. Moa ny fiainam-boasosany-bahoaka koa tsy andaniny manao ny ataony. Dia izay ny antony tsy ahavitana anazy. Tsy tanteraka, tsy ho tanteraka, nofinofy. Any amin'ny 2e mandanga ambany raha mbola tafaverinao izy. Nihatra eto aloha madama ny zavatra misy dia zavatra nampantenana izay marobe manko le izy fa tsy raha ray. Fa raha fagnetena anazy efa 2 taona sisa efa atsasany zany presque akamaroany mbola tsy vita aloha hatreto ary sarotra be zany agnatin'ny 2 taona zany raha tsy hoe hanao mazizika zay vao vita zay. Inona no mety possible azy raha hoanao? Eny dia fa raha mahita manko mahatsy possible anazy le ara-bola tsy vita an'io na andeha miaraka amin'ny lohany ary tsy vita. Ino moa tsy idiranay lalina ino hoe manambola tsy manambola izy mese fa ny zavatra hita maso aloha fa akamaroany aloha tsy vita le izy programme fa hitako amin'le fampanantenana tsy priorité tsony le resaka velorano 30 satria lasa mirona ohatrany hoe lasa hoe tosika famiana eo le tosika famiana tsy hoe ny rehetrarehetra fa misy priorité hoe le tena ho lasa hirana be ohatra zay zany le izy dia lasa tsy priorité le zavatra tsy possible tsony zao situation zao tsy possible. Mety ho antony satria zao mety ho antony tena nama efa kaiky le fotoana. Fehiny 2 taona azy izay vady fototra no vita amin'ny ankamaroany asa. Inona ny mbola tokony ho antenaina? Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao arahanao rehefa avy eo rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao ny fandaharana Global News ao aorian'izay kosa ny famerenana ny fandaharana ahoana marina ary toy izany horonan-tsary oxygène no lohateny arahantsika amin'ny Melanie Laurent mametraka ny veloma mandra-pitavy ary ho amin'ny rapitsy indray tompoko.